misaorany Jehova ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ry fanaiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famondrapo sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao. Ivavaka isika tompo. Raha izanaka fanahy masino mankalaza anao izahay satria nataonao tafavory amin'izao sabata izao. Tafaraky eto afaka hiaino ny teninao, tafaka hideranao amin'ny alalan'ireo hira fiterana ary afaka manandra-bavaka ihany koa ankehitriny. Misaotra noho izany fitiavan-dehibe izany. Ny fanirianay Andriamanitro, ny fanatrianao feno amin'ny alalan'ilay fanahy masina eo amin'ny fiainanay no irinay indrindra, eo amin'ny fivoriana izay ataonay no angatahanay aminao. Sitrakay raha levoninao amin'ny alalan'ny fanatrianao ny tsy fahatateranay rehetra, ka hombanao sy hovanao izahay, hanafanay anao hatrany hatrany, ka ny teninao sy izay rehetra tanterahanay eto dia mba hoanitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro ray tena kanto ary koa tena miavaka ny sabatandroany satria natokana ho an'ny vavaka, ka ny voalohany teny dia misaotra ny tsitoa faly miarahaba ary koa rarisoa. Arabaina avokoa isika rehetra tsy asiana avakavaka na asiana fepetra, koa ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany anie ho amintsika rehetra na ny kely na lehibe. Ho fanoizantsika izao fotoana izao dia ataontsika ny hira 780. Hira 780 ampidino eto anio. Tuna
andrentsika ndray amin'ny baibolintsika ampanajana ka hijery eo amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andininy faharoambin'ny folo. Rehefa avy eo a ny joda andininy voalohany. Izao mivaka ny teny ao amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andininy faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Joda andininy voalohany. Joda andininy voalohany. Ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Joda mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba, mamangy izay olona voantso, malala ao amin'Andriamanitra iray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Ho tahinany ny teny rehetra indrindra rehefa ho azavain'ny mpanompony rehefa avy eo. Ankehitriny isika dia hiditra amin'ny vavaka mandohalika, ka ho an'izay afaka manatanteraka izany dia andohalika, fa izay tsy afaka kosa dia hijanona eo amin'ny fitoerany ihany. Hivavaka isika. Rainay masina any an-danitro, ianao ilay mpahary ny lanitra sy ny tany, ianao ilay avo indrindra, masina indrindra, lehibe indrindra, tompon'izao sabata izay iankofana izao, mideranao, mankalazanao, ny voarinao rehetra na any an-danitra na any aty an-tany. Iza tokoa moa no azo oharina aminao araka ny teninao, fa ny lanitra manontolo no fitoeranao ary ny tany no fitoeran-tongotrao. Deraina, ankalazaina satria lehibe, mpanjaka mpanjaka, tompony tompo, avo indrindra ianao. Manoloana izany halehibiazanao sy hatsaranao izany dia mahatsiaro ny tenanay ho tsinotsinona izahay, mpanota ary ratsy indrindra teo anatrehanao satria ny fahamarinanay dia toy ny lamba misondraha eo anatrehanao, koa manatonanao noho Jesosy Kristy. Diovy izahay ary fafaotsy ho eo anatrehanao ny fahotanay rehetra. Misaotra anao izahay ankehitriny satria nomenao izao andro manokana masina ho anao izao. Ny voninahitra sy ny haja dia atolotra ianao irery hatrany. Tompo be fitiavanao, mangataka aminao izahay, omeo anay ny fanahinao masina, omeo anay ny herinao, hatafio anay izany ka ho tonga tena zanakao marina tokoa izahay amin'izao sabata izao. Manatona anao izahay, fantatrao ireo toetranay sy ny mombanay rehetra, mangataka aminao izahay, hafao izahay mandritra ny sabata manontolo. Misy ihany koa ireo izay manana olana any amin'ny toerana izay misy azy ireny tsiraray avy. Tompo, aoka ianao hamindra fo amin'ny tsiraray avy, hamahany olana, ary hanome ny fifaliana amin'izao sabata masina izao. Eo ihany koa ireo izay tsy salama, mangataka aminao mba hanatsotra ny tanam-pitiavanao ka hanasitrana ny henao ary hanala ny loharanona aretina rehetra amin'izao sabata izao ka ho sabata tena fanasitranana ny sabata androany. Mangataka aminao ihany koa izahay, mivonona ihan'ny teninao izahay
amin'ny alalan'ny mpanomponao. Aoka ianao no hanositra ny molotra izy ireny ary ampiteny azy ireo araka ny famindramponao sy ny fahasoavanao, ka ny teny rehetra izay avoakany dia ho avy aminao tokoa, andraisan'ny vahoakanao anatra sy lesona hoentina miatrika ny fiainana manontolo ambara-piavinao Jesosy Kristy eny amin'ny mora onylanitra. Izay rehetra mahasoa anay kanefa tsy notonononay teto dia apetraka eo am-pelantananao feno, fa amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no azoana maniry sy mangataka izany vavaka rehetra izany. Amen. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fanentanana ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ka mialoha izany dia andeha tsika aka fotoana kely anomafanareo manomana izany alohan'ny anolorantsika izany ho an'ny tompo. Ary rehefa vitantsika izany dia andeha itsika tsirairay avy nitondra an'izany ambavaka ao am-po amin'ny feo mangina mba ho akasitran'Andriamanitra izany, mba azon'Andriamanitra mamela ny helokontsika ka ahafahany manaky sy manamasina izany fanatitra atolontsika izany. Amen. Ankehitriny dia manasantsika andray amin'ny baibolyntsika ka matika izany ao amin'ny Jeremia toko 7:30. Jeremia toko 7:30 ny andininy fa 1:10. Jeremia 7:30 ny andininy fa 1:10. Ovakitsika izany any anaran'i Jesosy. Ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia feo ny mpampakatra sy ny feo ny ampakarina. Ary ny feony izay manao hoe miderahan Jehova tompony maro fa tsara izy, fa mandrakizay mifamindrapony dia izay mitondra fanatim-pisaorana ho ao an-tranon'i Jehova. Fa ataoko tonga tahaky ny tany aloha ny fahatsarany hoy Jehova. Eto izany dia misy toe-tsaina, toe-po, toe-panahy, fahatsapahany tena manokana tian'Andriamanitra hahatongavana manoloana ny fanaterana ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ozy izy hoe ny feo mifaly sy miravoravo. Aoka izany tsika rehefa manatitra n'io fanatitra sy ampahafolony io mba ho feny fifaliana sy feny firavoravona ny hoentintsika manolotra izany. Ary tsy vitan'izany ihany fa ny dikany hoe manatitra fanatitra ao an-tranon'i Jehova dia midika izany fa vonona ny ahoana no ampakarina sy ara-iakatra amin'i Jesosy fa ny an-danitra tsy ela intsony. Ny fanaterantsika ny fanatitra izany sy ny ampahafolony ao an-tranon'i Jehova dia fanehoana, fahavononana, favonona no ampakarina ampakarina tsy ela intsony any an-danitra isika. Ary izay toe-tsany izay no andeha hoentsika manolotra ny fanatitra anio, manolotra ny ampahafolony anio. Ary toizany ery hoe fa mandrakizay ny famindrapony, fahatsapana fanaminja fo taminao Andriamanitra, fahatsapana fanehoana fa voninao
ny ara-iakatra vonona no ampakarinao Andriamanitra. Ay izany ny toe-tsaina ity atao hoe tondra fanatitra ao an-tranon'i Jehovah te. Ka andeha natateraka izany isika. Asehontsika amin'Andriamanitra androany fa vonona ao Andriamanitra no ampakarinao. Ray malalo, misaotra mao zahay fa noho ny fitahinao, noho ny fandraponao dia nomenao fifaliana izahay, nomenao firavoravony izahay eo ampanolorana ny fanatitra sy ny ampahafo. Ray malalo, indreto izahay maneo aminao ampabe maso fa vonina izahay no apakarinao tsy hoe litsony any miaraka aminao any an-danitra. Ekeo Tompo, raha toa ka nisy lesoka teo amin'ny fiainanay, angatanay famelan-keloka avy aminao zany Andriamanitra. Angatanay zany mba ho diovinao ny fonay eo ampanolorana izao fanatitra sy ampahafolona izao. Ary tonononay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen. Andeha ataontsika ny hira 7:120 mba azahoan'Andriamanitra, azahoantsika antoka fa akasitrahan'Andriamanitra izany fanatitra izany sy ampahafolony izany. Ka andeha ataontsika miredona amin'ny fo falifaly sy feno firavoravona ny hira 7:120. Rakizy, mino aho fa efa tsindrin-daona nareo andre ny afatra ho anareo dia maka toerana tsara daholo. Mialohan'izay ara dia andeha irehetona le hira hoe oramamy ahy isika rehetra. Falianao araka izy no mitondra tantara ho antsika amin'ny tiany ity izay angalantsika lesona
dia ny tantara izay nampitondraina lohateny hoe ilay fiovana tara loatra. Tantaram-piainan'ny Lia izay tsy nanana neny intsony fa ny dadany sisa no nitaiza azy, ary io dadany io ny asany dia mpitondra tuktuk na bajaj io ny filazan'ny sasany azy. Io dadany io ihany koa dia manana aretina mitongotra, kanefa mialohan'ny anarantsika ny tantara dia hiaraka hanondrika ny lohantsika isika fa hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izahay fa mbola menao n'izao fotoana izao. Mangataka aminao ary izahay mba hanampy anay tsirairay avy ireto ankizy ireto mba hifantoka tsara amin'ny tantara ary handray tsara ny lesona izay azo raisina amin'izany. Izany ndriko sangatako aminaranao Tompo. Amen. Mbola kely Lia rakizy dia efa tsy nahita fitita amindreo namany satria mahantry izy ary tsy mba mitovy amin'izy ireo rehefa makany am-pianarana. Nampijalian'ireo namany sy nataon'izy ireo fimehezany Lia sy aneniny ihany koa. Nalahelo mafy ny fiainany Lia satria mahantry ka tsy mba tian'ireo namany. Vokatra izany dia nanomboka nankahala ilay dadany Lia, na dia niezaka mafy hividy izay zavatra tratra mba ahafahany hanampy azy sy izay itovizany amin'ireo namany ny dadany, dia tsy mba fanajana sy tsy fifaliana no navaliny azy. Indray andro dia nasain'ny namany iray izy mba hanatrika ny aniversairany. Dia tapa-kevitra tokoa Lia fa hanatrika izany aniversaire izany. Rehefa tonga tany amin'ilay toerana Lia dia nojereny ny kapany, nojereny koa ny akanjony. Hitany fa tena efa ratsy loatra ny akanjony raha oharina amin'ireo ankizy tonga tany sy tanora tonga tany. Dia nirisika ihany izy niditra tao amin'ilay fitoerana anaovana fety. Rehefa tonga tany amin'ilay toerana izy dia nampidiry n'ilay tompon'ny fety ary sahiran-tsaina izy ary namonjy toerana hipetrahana ihany. Nojereny ny telefaoniny izay tsy mba mitovy tamin'ireo an'ny ankizy. Nanomboka ny fosa azy ireo ankizy niara-nipetraka taminy ary nanaovany toetra tsy zaka mihitsy aza. Ohatra hoe nandraran'izy ireo jus ny akanjony dia avy eo nosotominy ny telefaoniny dia nanaovan'izy ireo fimehezana eraky ny salle. Tena nalahelo mafy izy vokatra izany ka nitombo hatrany ny fahatezerana tamin'ilay dadany izay niezaka nitady sy nanangona izay zavatra mba hahafaly ity zanany vavy-tokana ity. Niezaka mafy hatrany ilay dadany nitady vola. Tao anatin'izany asa mafy izany dia nisy ny sa nanambaka sy nanao tsinitsinina azy, nefa niezaka hatrany izy na dia reraka tsy efa trotraka azy. Ny andro talohan'ny aniversairan'ny Lia dia namidin'ilay dadany avokoa ny entana izay mba sarobidy rehetra tao an-trano. Ohatra tamin'izany ny ventilateur, ny frigo, ny télévision, ny peratra ny sy ny sisa mba hivitanany cadeau maromaro ho an'ny Lia. Tsy nisy nafaly an'ity zanany vavy ity avokoa izay ezaka rehetra nataon'ny dadany hampifaly azy. Rehefa tonga ary ny aniversairany dia mifoha marainy Lia. Ohatry ny isan'andro ihany dia tsy nirarainy akory ny fiarabana ny aniversaire nataon'ny dadany fa lasa izy nidritona be nakatony mafy be ny trano dia lasa izy nandeha nianatra. Nalahelo be ny dadany dia nataony lista avokoa ireo entana novidiany sy novarotiny mba ho hitan'ny zanany rehefa miverina avy mianatra.
lasa nandeha ny asa indray ny dadany ary tena mpitondrana ilay tuktuk tamin'iny anniversaire n'iny ihany raha nieritreritra ny zavatra nataon'ny zanany azy sady nytomany dia narary ery ny fony tsapany tokoa fa vokatry ny fahatrana teo amin'ny zareo dia lasa zary tsy manana lanjany amin'ny zanantsony izy lasa saina loatra izy ka tsy tany akory ilay fiaranandonany tuktuk nentina ilay zanany vavy dia ili zany tena andalana ihany koa izy andeha hody satria ny rahavavy mianatra tratry ny embouteillage izy no ilay loza nahazo ny dadany dia lasa izy nivoaka satria ny azakazaka andeha hijery ny zavamisy ihany koa ny olona dia nanaraka ny olona izy rehefa ny azakazaka izy liana ny hita ny zavamisy dia indro fa ny dadany efa niosindra sy tsisy aina intsony ny hitany dadany izay fanaovany ny toetra tsy zaka hatramin'izay nanomboka teo ary dia naneno ny ly indrisy tsy azo averina intsony ndraikizy ny tantara tsy ho hita intsony ilay ny dadany ajaho izy ireny ndraikizy ny dadany ly dia niezaka nanao izay rehetra nahafaly azy nefa nataony ly tsinitsinona ny afatra ho antsika rakizy dia izao nanoratra Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 20:12 Exodosy 20:12 manao hoe manajanitra ianao sy ny renao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao rakizy ajao ny ray aman-drentsika omeo fitiavana izy ireo tsy sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy manaja anazy ireo ary hotahinana isika rehetra mba ahay amin'ny fitiavana sy ahay anaja azy ireo ninona fari-piainana misy atsika amen hiaraka hivavaka isika Andriamanitra mbola mankalaza anao izahay satria mbola nanoloranao teny sy tantara indray ahafahanay nakalesona tompo tsapanay ihany koa izany hoe lanja ny fitiavana ray aman-dreny izany ianao ka amin'ny fahendrenanay tsirairay avy mba ahafahanay anatanteraka izany ary anampy ny ray aman-drenina ihany koa ninona toe-zavatra misy eo amin'ny fiainanay izany hoe kitsangatako aminaranao tompo amen melohan'ny fampaherezana izay hoentin'ny mpanompony tsy iza izany fa ny pasteur Rakotoarson Joni Tinaso dia andrea irairay izay ataon'ny atongom-pihira isika Teni
manolotra ny araba antsika rehetra ary ava-malala tafaraka amin'izao fotoana izao. Ny araba moa dia tahaka ny farilavavany hoy ny tenin-drasantsika tsy lany amaminaka dia anterina izany satria ny tonga tsy miarahaba na mantesitra ny lasa tsy manao veloma ihany koa dia tahaka izany ihany koa dia arabaina isika amin'ny anaran'ny tompo tafaraka amin'izao fotoam-pivavahana izao afahantsika manaraka izay sitrak'Andriamanitra hatrany hatrany. Eny ary mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha isika hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray malalo meteza ho namanay amin'ny alalan'ny vitsika ao, ny teninao no apetrao amin'ny molotry ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany ary izany teny izany ani dia hatanteraka ny asa sy ny fikasanao any am-pon'izay rehetra miaino sy mandre izao fotoana irahanay izao. Ny fanatrehanao dia aoka ho anivonay tsirairay avy ka ny tokantrano misy anay dia aoka heniky ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny havana mahafantatra ny mety izay no ahevitra irahantsika mijerijery sy fakafakaitsika androany. Mahafantatra ny mety efa renao angamba izao fanambarana izao izay fanambarana malagasy izay efa nisy fahiny fa mety ho adino ankehitriny satria efa feno ireo teknôlôjia maro mampanalavitra antsika ny tontolo-kevitra ny maha-malagasy antsika. Ny teny anankiray manao hoe ho ampitenenana izy ity haingo diso anarivo. Haingo diso anarivo. Tsy fantatro na efa renao izany na mbola tsy renao fa androany izany dia ampitaiko aminao ho ampitenenana nisy izany ary nampiasaina matetika izany. Inona no tiana nambara tao anatin'ilay teny hoe haingo diso anarivo? Raha tenenina amin'ny teny tsotra dia tsotra fotsiny, azavaina tsotra dia izao no izy hoe ny taloha dia nisy fiaingo manokana. Antananarivo na Iarivo dia renivohitry Madagasikara nanomboka tamin'ny fotoana nananganana ny tanànana Antananarivo Alivolatsy Matindray andro tamin'ny fotoana nananganana azy. Ary noraisin'ireo mpanjanatany izany ho renivohitra ihany koa teto amin'ity tanindrazantsika ity na dia tao anivon'ny fanjanatany ary isika. Tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany nandalo ny fahaleovantena isika ary ao anatin'izany ankehitriny dia mbola mametraka fa Antananarivo na Iarivo no renivohitry Madagasikara. Nanana filamatra nefa izany Iarivo izany. Ary tao amin'ny fotoana fanjanahantany dia tsaroko tsara fa ireo ray aman-dreny lehibe anay fahiny na dadabe izany na ny reninay sy ny dadanay izay niteraka taminay fahiny dia nanambara fa nisy filamatra ny fomba fitafy makany Iarivo. Ka rehefa ho any Iarivo ianao dia mila fiomanana izany. Tsy misy an'izany hoe andeha ho any Iarivo ka sanatriavina ny akanjo avy any an-tsany ho entinao akany Antananarivo. Diso ianao raha manao izany. Diso ianao raha manao izany. Tsy maintsy miomana ny olona. Miakohatra anankiray fotsiny amin'ny fomba fitafy ny ainana teto Iarivo ianao mikasika ny tovavy izany. Ny vehivavy mbola tsy manambady tamin'ny fotoana taloha dia izao tsy maintsy mitafy lamba, mitondra parasoly na elo izy isika. Ary ity manao volo tana ivo. Zay ny fitafin'ny vehivavy mademoiselle tamin'izany fotoana izany. Ny fitafin'ny vehivavy ihany koa izay tsy nanahaka an'ilay antsony hoe parisianina satria nisy ireo olona antsony hoe parisianina teto. Ireo vazaha zany. Fa nisy ihany koa ny malagasy nanana ny zopirenena frantsay dia nanaraka an'izany. Fa ny malagasy amin'ny ankapobeny dia nanana fitafy ny ainana. Dia izao inona no mampiavaka ny vehivavy mbola tsy nanambady tamin'izany fotoana izany?
ny vehivavy mbola sy nanambady tamin'izany fotoana zany dia tsy mikiraro na manao kapa. Mitafy elo izy, mitondra elo izy, mitafy lamba izy, manao tany ivoy izy, fa tsy manao kapa. Ary isaky niakatra tia Taninarivo ny avy any ambanivohitra, rehefa hiantsena na hividy zavatra na mety hamangy fianakaviana, dia tsy maintsy manao izany fanamiana izany. Zao nefa zava-misy rehefa miala ny arivo ianao ka hiverina ny tanàna zay misy anao, ka raha mbola hoentinao any tanàna izany fanamiana izany, dia hoy ny olona aingo diso ny arivo zany akanjo anaovany izany. Fanaminana Taninarivo zany anaovany izany. Ary zay no niandohan'ilay teny hoe aingo diso ny arivo, zany hoe zavatra atao nefa tsy mety amin'ny fotoanany, tsy mety amin'ny toerana misy azy. Mahafantatra ny mety ny loha hevitra irahantsika mijery eto. Ary matoa nampidirina izay tantara ny arivo izay, dia mba ahafahantsika mijery hoe amin'ny maha-kristianina tokoa, inona tokoa moa no zavatra tokony ho ataoko, inona no mety tokony hiainako. Ray aman-malala nametraka ny vaky teny isika ao amin'ny Joda, ny boky ny Joda na ny epistily ny Joda no vaky teny vakitsika, ary ao amin'ny 9 ho vakitsika izany teny izany, ary iverenantsika vakiny indray mandeha, satria ao isika no ivaofy sy aka ny lesona ny amin'ny fahafantarantsika zay mety tokony atao amin'ny fiainana maha-kristianina atsika. Izao no voasoratra Joda moa tsy hoe toko voalohany fa Joda ray manontolo dia toko ray ihany. Joda 9. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Joda mpanompon'i Jesosy Kristy, sady rahalahin'i Jakoba, mamangy izay olona voantso, malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Zay lay andalan-teny izay. Zay lay vaky teny vakitsika teo izay. Joda mpanompon'i Jesosy Kristy, rahalahin'i Jakoba. Rehefa mamaky an'io andalan-teny io ianao, dia mazava ny resaka fa iza zany ty Joda ity, misorateny izy ho mpanompon'i Jesosy. Ary rehefa milaza an'io teny io mpanompo io izy, dia lay mpanompo, lay mikarakara, lay tsy mana-tsafidy no resahana. Matsiaro tena ary manaiky ny amin'ny toerana misy azy izy, mpanompon'i Jesosy. Ho jereva antsika kelikely hoe tokony ho zay marina ve tenenin'ny Joda, na hoana izy no zay no lambarany rehefa avy eo, fa izay aloha no nambarany. Dia lazainy ihany koa rahalahin'i Jakoba. Iza ty Jakoba ity? Iza ty Jakoba lazainy Joda ity? Jakoba lazainy eto dia tsy iza akory fa i Jakoba nanoratra ny epistily ho an'i Jakoba. Ary andeha ho vakitsika ny soratra momba izany Jakoba izany. Rehefa nanoratra ny epistily ny Jakoba dia mba manana ihany koa ny fomba entiny hamaritana ny tenany eo amin'ny fomba nanoratany izany teny izany. Dia izao voateniny: Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo. Mazava ny resaka zany fa na i Joda na i Jakoba dia samy milaza ny tenany fa mpanompo, ary soritiny mazava tsara hoe mpanompon'izy izy. I Joda dia nilaza fa mpanompon'i Jesosy Kristy. Jakoba dia manatitratra fa mpanompon'Andriamanitra izy sy Jesosy Kristy. Eo no mipetraka fanontaniana hoe misy tsy fankazokevitra ve amin'izy mirahalahy? Tsy ary ava-malala, tsy zay no marina fa izy mirahalahy, satria Joda dia milaza fa rahalahin'i Jakoba, dia mpirahalahy izy zany. Fa iza marina moa izy ireo? Iza marina moa izy ireo? Iza marina izy mirahalahy ireo? Ao amin'ny epistily soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Galatianina eo amin'ny 1:7-20 dia misy fanambarana sy fampahafantarana nataon'ny apôstôly Paoly
ny amin'ny zavatra nolalovany ny fanandramana ny ainany raha nakany Jerosalema izy. Ary dia izao ny fanambarany ao amin'ny Galatiana toko voalohany 7:20. Galatiana toko voalohany 7:20. Rehefa hitantsika dia irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany. Rehefa ho an'ny Galatia izy, ho an'ny Jerosalema izy azafady, rehefa avy nanatanteraka ny zavatra rehetra izay nataony rehefa taorianany nanolorana ny tena ho amin'ny batisa, dia nankasa ho an'ny Jerosalema. Rehefa tonga tany Jerosalema izy dia izao ny voasoratra. Dia vakitsika ny 9:20 mba ahafahantsika mahita lezy koa. Rehefa afaka 3 taona taorianany batisany, dia niakatra tany Jerosalema manky any Kefasy aho. Zany hoe nakany Jerosalema zany apôstôly Paoly. Ary amangy any Petera, Kefasy dia Petera izany. Zay no diany voalohany. Zay nitoetra teo aminy 5 andro. Toetra 5 andro tao amin'ny Kefasy izy. Dia izao no toy any amin'ny 9 satria tsy janona ao Kefasy isika fa i Jakoba nititsika ho fatana misimisy kokoa. Nefa ny sasany tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny tompo. Rehava malala, eo no resaka eo. Eo ny zavatra voalohany tian'Andriamanitra ho fantatry sy ho fantatrao. Tian'Andriamanitra ho haiko sy ho fantatrao. Rehefa vakina zany ty an-dalateny ity dia izao, ity Jakoba ity, zay rahalahin'ny Joda, dia tsy izy akory fa rahalahin'ny tompo, rahalahin'i Jesosy. Fa naninona i Joda sy Jakoba no tsy samy laza hoe rahalahin'ny tompo, nefa dia rahalahiny izy ireo. Rairay, eny rahalahiny araka ny satria Josefa no rain'izy ireo. Nahoana tsy sananonona izany izy? Misy antony. Ary eo no tenenintsika voalohany hoe raha fantatrao ny mety dia ho hainao no mametraka azy. Ao amin'ny Jona toko 7 dia misy tantara mazava tsara ao izay miresaka ny amin'ny fikasana nisy tao amin'ny mpianatra sy ny fikasana nisy tao amin'ny Jesosy. Izao no voasoratra ao amin'ny 9 voalohany. Rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilea Jesosy, fa nalaika andeha ho an'ny Jodia izy. Io fotoana io anefa dia izao no voasoratra ao amin'ny 2. Ary efa akaiky ny andro firavoravon'ny Jiosy ny amin'ny tabernakely. Mazava ny resaka. Misy fety any Jerosalema. Ary fety pivavahana io, fety ny tabernakely. Araky ny lalàna, intelo isan-taona ny lehilahy tsy maintsy miakatra any Jerosalema. Ny fetin'ny Paska, ny Pentekosta, ary ny fetin'ny tabernakely. Fa izao no voasoratra, nalaina ho an'i Jesosy. Dia izao no voasoratra ao amin'ny 9. Ary hoy ny rahalahiny taminy, mialay eto ka mandehana ho an'ny Jodia mba ho hitan'ny mpianatra koa ny asa izay ataonao. Teny tsy teny tsotra izany. Satria rehefa rahantsika tsara ny toyany teny dia izao, fa ny rahalahiny kosa nahoana tsy nino azy. Ny rahalahiny kosa zany ny fisalasalana ny amin'ny Jesosy eo amin'ny 5 misy an'izany teny zany. Zany hoe Jesosy nanatanteraka ny asany teo mason'ireo havany dia tsy ninony ny havany aza. Ary tsy mahagaga rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka nanoratra ny epistily ny Joda sy Jakoba, fa tsy sananonona ny tena no rahalahin'i Jesosy izy, fa nambara ny fampanompo izy, satria fantany fa tsy mendrika hitovilarana aminy izy. Rehefa malala eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny diantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay, zavatra voalohany tokony ho raisintsika eo amin'ny fiainana dia mahalala hoe mety mandrakariva no ahafantarantsika fa isika dia tsy mitovy amin'Andriamanitra. Isika dia tsy Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra.
tsy isy tokony hametraka ny tenany ho ambony ary tsy isy tokony hametraka ny tenany ho latsaka satria mpanompon'Andriamanitra isika mianakavy mahafantatra ny mety ianao amin'izay. Toy izantsika ihany lay vaky teny, mahafantatra ny mety isika, mahafantatra ny mety isika raha iverenantsika lay vaky teny eo amin'ny Joda teo, vakitsika indray mandeha lay izy, vakitsika indray mandeha satria ao no mipetraka ny zavadrehetra. Ao amin'ny Joda dia zao voasoratra mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'i Kristy izy. Eo zany ny zavatra voalohany tokony hipetraka eo ary tokony fantatra sy fantatra ao isan'andro. Mahafantatra ny mety ianao raha mahalala fa iny mpanompon'Andriamanitra. Fa ino tsara ny toeny? Mamangy izay olona voantso. Tia indray ny andala teny manaraka izay fakafaka isika kely. Ambarany Joda mazava izany. Mazara Joda mazava izany. Fa ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana dia olona voantso. Tsy Joda rery no niteny izany fa raha hamaky ny epistilin'ny apôstôly Paoly isika any amin'ny fampidirana rehetra izay ataony, dia angiaka anankiray fotsiny isika azonareo ataony mamaky ny fampidirana rehetra ataon'ny apôstôly Paoly, fa andeha aka anankiray isika ao amin'ny Korintiana voalohany, io no akaiky indrindra ny masoko eto ankehitriny, eo amin'ny andininy voalohany, andiny faharoa azafady, andiny voalohany sy faharoa vakitsika daholo. Hoy izy, Paoly voahantso ho apôstôlin' Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy izy, mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto izay no amasinina ao amin'ny Kristy olona voantso. Rehefa malala, io indray ny manaraka tokony ho tadidinao isan'andro. Tokony ho fantatrao eo amin'ny fiainanao isan'andro. Fa ianao dia olona voantso n'Andriamanitra. Olona natsoin'Andriamanitra ianao. Ny apôstôly Petera dia milaza an'io amin'ny Petera voalohany toko faharoa andimy fahasivy. Fa ianareo kosa dia fanjakam-pisorona, firenena masina, olona lalain'Andriamanitra, olona lalain'Andriamanitra, voantso. Rehefa malala, eo amin'ny fiainanao isan'andro. Tsaro fa olona voantson'Andriamanitra ianao. Ka naiza lehanao, ninona ataonao dia ataovy ao anatin'ny eritreritrao ato, fa olona voantso ianao. Voantso tsy mitovy amin'izay rehetra mety tazany masonao eny an-dalana eny, fa olona miavaka izany voantso izany. Olona manana ny maizy azy izany. Every fotsiny hoe androany ianao nandray taratasy avy any amin'ny filoham-pirenena, na hoe nahazo taratasy avy any amin'ny ambasady anankiray milaza fa ianao dia voantso ho isan'ny olona alefa any amin'ny fireneny, na koa voantso avy eo amin'ny filoham-pirenena fa ianao dia voantso ho isan'ny olona anankiray manakaja eto amin'ny fitondram-panjakana. Ahoana ny fihetseponao? Nefa ny Andriamanitra dia manana ny ady ambony lavitra io izany rehetra. Voantso ianao rehefa malala. Voantso. Faharoa zay, voantso ianao. Mpanompon'Andriamanitra, voantso. Toy antsika ihany lay teny, malala ao amin'Andriamanitra. Malala ao amin'Andriamanitra. Eto dia tehiteny manao hoe fa iny moa no nampiasaina izany teny izany, fa ankehitriny mety efa mihavitsy ny manao azy. Amin'izao fotoa izao efa bebe izay no fiteny matetika. Fa iny rehefa miantso ny olon-tiny ny olona anankiray dia hoe malala rehefa malala. Matoy no tonoiny hoe malala ao amin'Andriamanitra. Dia olona tian'Andriamanitra manokana ianao izany. Satria efa natsony ianao. Malala ao amin'Andriamanitra. Ary ny farany, aloha velena kely, tsy ao amin'Andriamanitra fotsiny, fa ao amin'Andriamanitra ray.
eo amin'Andriamanitra ray. Ny farany voatahiry ho an'i Kristy Jesosy. Ry ava-malala, ianao io izaho kehitriny. Isika rehetra izao rehefa natsoan'Andriamanitra dia hoy ny fanambarana voatahiry ho an'i Kristy Jesosy. Eto nefa mba tiako ny hoe maka ny dikateny hafa satria mety hamita tena ihany sika raha hijanona fotsiny amin'izay dikateny hoe voatahiry izay. Fa ndeha ho jerevantsika ny baiboly eo ampiantanantsika ny DM zany dikateny ombony eto Madagasikara rehefa milaza an'io ny apôstôly Joda. Inona no tiano resahana, inona no ambarany amin'izany teny izany. Izao no voasoratra manao hoe mazava tsara nitiavin'Andriamanitra hozy izy ilay Andriamanitra ray. Zay aloha ny voalohany le tapany teo zany. Fa ity mitoy any fazandikany azy ho tahiriziny ho an'i Kristy Jesosy. Ho tahiriziny zany hoe misy programa ho avy zany. Raha le voatahiry mazy de fa lasa. Fa le izy tsy lasa fotsiny. Fa misy programa ho avy. Rehefa malala, izy ny mandeha aloha, ny lasa sany ho avy. Mazava ho azy fa amin'ny fiainantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay de ny ho avy aloha ny voalohany. Ho tahirizina ho an'i Kristy isika raha mandeha eo amin'ny lalan'i Kristy. Ho tahirizina eo amin'ny Kristy isika raha mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa voatahiry ho an'i Kristy isika rehefa avy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Androany mahafantatra ny mety no resantsika teto. Andeha tsy zasy ianao no hitondra ny akanjo fitondra ty Antananarivo hoentsika ny ambanivohitra. Tsy ny akanjo fitondra ny ampiangonana hoe ny Atsà. Andeha izasy ianao tsy izay no ataotsika, fa fantatsika ny mety, fantatsika ny marina. Tsarovy fa ianao de mpanompon'i Kristy, mpanompon'Andriamanitra. Voaantso ianao malala eo amin'Andriamanitra. Zany no tiavin'Andriamanitra. Andeha izasy ianao eritreritra mandrakarivo fa rehefa no tiavin'Andriamanitra isika de ho kasain'Andriamanitra ho tahirizina ho an'i Kristy Jesosy. Ho tahirizina ho an'i Kristy Jesosy. Ka raha mandeha amin'ny lalana zay irian'Andriamanitra andehanantsika isika de ho voatahiry ho azy mandrakizay. Ny fikasan'Andriamanitra de zao: izasy ianao de samy ahafantatra ny mety atao isan'andro. Ahafantatra ny mety tokony tanterahana eo amin'ny zavatra rehetra zay atao. Tsarovy fa izao ny fanambarana ataon'ny apôstôly Paoly rehefa miresaka ny amin'ireo olona zay mino ny tenin'Andriamanitra izy. Fa kely izay teny zay mba afahantsika rehetra mametraka zavatra tsara eo fiainantsika isan'andro. Ao amin'ny Timoty 2:7 ka ny 9:12 sy ny 17 no vakiko amintsika rehetrarehetra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa vita zany dia ho faranantsika izao fotoana izao. Ary ny firariko de zao hoe ho tsarovanao sy ho hainao no mandeha amin'ny mety. Zay soratra rehetra no meny tsindrimandrin'Andriamanitra de mahasokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana zay diso, ho fitaizana ho amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Ianao zay voantso de olon'Andriamanitra. Ianao zay ao amin'ny fiangonana de olon'Andriamanitra. Ho tanteraka ny olon'Andriamanitra hoy Paoly. Toy izany alina izy vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ava malala ho tahirizan'Andriamanitra ianao
rehefa vonina ho amin'ny asa tsara rehetra. Enganenao ho isan'ireo mahafantatra isan'andro ny mety atao, ny tokony ho atao ary ny tsy maintsy atao. Andeha hivavaka isika ary avy eo dia hisy moany hira ary aorian'izay dia andray nitsotra hivavaka isika. Misaotra Andriamanitro noho ny amin'ny teninao. Mankalazanao izay noho ny fitiavana lehibe. Enganie izay mba olombelona mahafantatra izay mety. Ka amin'ny fiainana isan'andro san'andro dia ho tsarovanay fa mpanomponao izay. Natsoinao amin'ny anaranao ary no tiavinao manokana satria ny fitiavanao no nanoloranao ny zanakao famonjenanay. Ary ho tsarovanay mandrakariva fa fikasanao ny tahiry anay ho an'izany zanakao izany. Ka ho andihan'ondriny izahay amin'ny fotoana hiatsony izay rehetra mino azy. Ka anana ny fiainana mandrakizay izay amin'izay fotoana izay. Ianao no mbola hitahanay raha makivaky izao andro izao ary hitahiry anay amin'ny fahamasinanao. Aoka Andriamanitro ho toetray ny toetranao. Amboary izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fehan'izay rehetra izay famaranana fotoana ihany koa dia andehanao ny hira 400 isika. Hira 400 fitiavan-dehibe. Ave
raiso ny tsodrano lay Andriamanitra aloha ranony fiadanana nye hahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy ka ho arovany avokoa na ny tenanareo na ny ainareo na ny fanahinareo ka hita tsy anatsiny anareo amin'ny fotoana iaviany Jesosy Kristy ho aminareo aneny fiadanana sy ny fahasoavana ary lay fitiavana avy amin'ny ray ary hiaro anareo sy tay anareo anie izy ary ampamirapiritra ny tavany aminareo ananareo fiadanana mandrakizay ao aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.